Tonga soa daholo indray ary a vidéo vaovao indray a vidéo karazany vaovao zay hitanao eto amin'ny chaîne koa resaka vaovao. Resaka vaovao zany a sy izay zavatra malaza eto amin'ny tanàna resahantsika eto amin'ity karazana fandarana vaovao ty. Ny malaza moa zany amin'izao a alefa Barea de zay zany malaza amin'izao a resaka CAN Madagasikara contre tamin'ny Nigeria farany teo a Nigeria zay ekipa tena malaza be any andafy any, zany hoe olona tsy hoe olona moa zany, zany hoe ekipa efa mpanao mondial nefa resitsika 2-0 alefa Barea de Madagasikara zao miakatra CAN, zany hoe Barea de Madagasikara, zany hoe malagasy rehetra de fala malagasy sensation mbola tsy fantatra mihitsy zany a vola resin'ny ekipan'ny Madagasikara de nitabataba be daholo ny olona de marqué i Bolida sy Andrea Carolus moa izy teo de za koa tsy de mpanaraka baolina fa zay avy tena nijery an'izany hoe baolina zany a miaraka amin'ny ekipa Barea zay izany tsy hanohana any anazy de mandeha be ny resaka atao amin'ny Facebook a de zay koa ny tena antony eto misy zavatra mampimevy anahy koa le mime sy zay publication ny ankizy rehetra am'le resaka Barea de jerentsika aloha zany a ny but ny vonoiny Bolida sy Andrea Carolus eto zao a 11e minute zany hoe efa eo amin'ny vao manomboka ny match de efa hamoana ry zalahy, hitako nafinaritra be anahy mihitsy eo a de ino fa nanenjeh amin'ny Bolida amin'ny baolina maty ny baolina hoe fa tena mahafinaritra koa rehefa misy baolina maty ohatr'izao de miala mioraka daholo ny olona raha tsy mijery baolina zany anao de efa fantatra hoe maty ny baolina matoa mirakoraka ny olona sa tsy fantatrareo ohatry de ohatra tsy hitanareo ohatr'izay de avy eo indray a eo amin'ny coup franc an'ny Carolus zay nahazo coup franc le ry koa enjana be raha baolina sy ohatr'izany de hitako hoe mahafinaritra be, mahafohy be ry zalahy tena combat be ny goal amin'io efa tsy nieritreritra hoe ahazo an'le baolina intsony fa maty ihany 2-0 de sensation be zany ny fiakaran'ny Barea tamin'ny ty CAN ty a, hitako hoe tena mahafinaritra be mihitsy zany hoe Madagasikara avy eo tonga de vao nafaty baolina vao naresy hoe naresy ny Madagasikara contre Nigeria tonga de voaka daholo ny olona rehetrarehetra nirahina ny gasy adino ny politika adino ny rehetrarehetra sy ny tariny mampisaratsara bazana any fa niray daholo ny olona, hitako hoe mahafinaritra be zany a hitako atao amin'ny Facebook ato manko zay de tiako hoe de ndrasony zay vidéo zay tonga de ohatr'izao ny ambiance tany amin'ny tao amin'ny tunnel Mbouda zao jerenareo fa tonga de aiza ny olona tonga de any eny daholo alefa Barea naniry tandroka daholo ny olona de hitako hoe mahafinaritra be a vidéo n'olona hitako atao amin'ny Facebook ato de ao tsara nirahina ny gasy hitako hoe tena mahafinaritra be mihitsy ohatr'izany satria ny gasy matetika tena miady foana miady hevitra foana sy ohatr'izany de avy eo koa be de be ny mime tato amin'ny Facebook tato na niresakareo momban'ny Barea moa avy eo moa nilaza ny télé anankiray tsy miankina hoe hisy avion manokana zay ho alefa ho any Egypte any Alexandrie ho an'ny olona mpanohana Barea de miaraka amin'ny président Andry Rajoelina de hitako ato amin'ny Facebook ato koa zay de voaray izao alina zao de nisy fangatahany malagasy rehetra dia nanapa-kevitra nisy filohan'ny repoblika Andry Rajoelina fa hiafrety avion spécial nisy fanjakana hitondra ny olona izay tia hanatrika ny lalao ampavalon-dalana amin'ny alahady ho avy izao fiarah-miasa amin'ny compagnie Air Madagascar izy io avion lehibe mahazaka olona hatrany amin'ny 7 sy 700 andry 470 personnes 7 sy 700 be olona be eo amin'ny 2,200,000 ariary ny vola alohan'ireo izay andeha any amin'ny 11 millions de francs malagasy.
2 200 000 ariary de 11 millions de francs malagasy. Manana an'izay anao a mijery-bola any Egypte, zay aloha zany tsy manana an'izay de tsy lasa fa bonne chance ho anareo any a de toany l'équipe-ntsika. De zay zany hitako ato hoe raha manam-bola zany ianao de lasa e, fa ohatranay manokana zao tsy manana an'izany de manaraka amin'ny télé de manohana mitabataba be. De ankoatran'izay a misy koa atao amin'ny Facebook zay olona tena malatsaka be ry zalahy. Misy zao vaovao anina hoe lasa ny asehoko anareo hoe asehoko tsikelikely zany e. Misy hoe rahalehilahy mba manao coucou kely amin'ny sarindry vadiny Bolida Nicolas Carolus a de tonga de tribunal ny ao an-trano, zany hoe vehivavy zany mila afany be. Nefa rehefa avy eo a ny vehivavy any manao hoe bôgôsy ihany mahafatifaty gaule zao. De hoe tena mila mandalina politika avo lenta mihitsy isika lehilahy, enjana be ny politika amin'ny vehivavy ry zalahy. De zay ohatr'izay zany le hitako hoe mahafinaritra be atao amin'ny Facebook ato a. De ty moa zany le hoe le resaka teo hoe vol spécial ohatran'ny efa nisy resaka andreo hiampy avion anankiray le izy a de afaka mandeha daholo zay manana 11 millions. Manam-bola ihany ny gasy zay mandeha amin'izany a. Eny e, manam-bola ny gasy e, tsisy idirako koa moa zany zay ampiasanareo volanareo. De ohatr'izay a de eo fanohanana amin'ny Barea de andao ovaina alefa Barea daholo mot de passe FB rehetra sa hoe comment tsy haiko nareo nanova mot de passe FB a fa alefa Barea zao no tena malaza be fa tandremo ihany nefa misy pirate eo. De ankoatran'izay de ito moa zany le mbola le resaka teo ihany a Melvin Bolide, tsy haiko ne hitanareo le sary zany sary amin'ny bolide le izy de ty ndray ataony ohatran'ny hoe Melvin Bolide, enjana koa le ao amina groupena maman ao misy fosafosa be ao a, tsy fantatra mihitsy zay tena ataon'jareo ao. De zay mahafinaritra de ty ndray hoe ny zazankanto a hiainga ho any Egypte zany ry zalahy satria hoe spécialité an'ery zalahy mihitsy mirale tsy mahalala mena hatrio matsiro be a, hitako fa tena voatohana tsara ny ekipa e, tena aingany ho tafiakatritsika quart de finale, demi finale, finale sy ny rehetrarehetra. Manan-talenta ny gasy na ny anaty fanaovana baolina na ny anaty fihirana sy ny rehetrarehetra. De ty moa tena malatsaka ampihoariny ery zalahy amina bus zany le avion andeha ho any Egypte any, de hoe tapa-dalana, strapotin, dimidimy maka devant manivana, le manivana moa zany rehefa maika hody ianao de mitsangana ao aoriana amin'ny bus ao de manivana le olona eo alohanao eo, tsy fantatrao na lehilahy io na vehivavy fa de manivana ny filaza azy zany. De atambatambatra ny frais 11 millions de francs na 2 200 000 ariary. Malaza be moa alefa Barea de hoe vas-y dis-moi de mon mieux que tikanao. Alefa Barea tonga de faly le panty sa le sipa. De ohatr'izay a le alefa moa zany hoe tena mot magique mihitsy a, na ny fazary nampiasa anazy hoe alefa Maroc, alefa Algérie, alefa Madagasikara. Hitako hoe tena point milay be mihitsy zay ho any Madagasikara satria nalaza ny nositsika, nalaza ny tanàna, nalaza tsara e, nalaza daholo e, ny fantatry ny olona tsika hoe miexiste. De ty moa zany hoe Barea am'le Kamehameha ao zay maraka TBZ. Tena enjana be ny inspiran-kely zalahy atao amin'ny Facebook ato e. Io moa zany hoe ny 24 heures matin zay plaza malaza be amin'ny Facebook ao a, mbola filaharana be hono Analakely zao a am'le zotra ho any Egypte. De ny coach Nicolas Dupuis zany tsy mahafantatra an'izany kosa angamba amin'izao hoe nanoratra ny tantaran'ny football malgache. E tamin'ny resaka football zany, io koa le resaka lasa resaka be moa zany hoe malagasy hozy izy le plaza vaovao, lasa resaka be moa zany le hoe malgasy sa malagasy amiko manokana hevitra zay. De rehefa ilaza malgasy ianao a de teny frantsay izy zay, fa rehefa malagasy a de teny gasy, zay fotsiny le izy fa tsy de tena hoe asiana resa be hoe satria anie zao hoe aza mijery lasa raha malagasy a, no avy jereny, ataovy milay ny fiainana sa ahoana. De ty omby vavy misy sokaril ty tena mahita atao koa ry zalahy ka. De hoe Edmond le mont moa zany le hoe tena mampalaza ny Barea de Madagasikara de fa fantatrareo olona hoe iza, fantatra moa zany hoe iza hoe misy milaza hoe Edmond ny anarany taloha fa iza miteny hoe tsy zany hono ny anarany fa io le izy fa malatsaka be fotsiny le izy na de zany ary. Ty ndray hoe anao nga tsy te handeha hijery baolina any Egypte andreo izy le raha matoa
Efa malaza be mihitsy zao le resaka hoe mamasaosaotra zany ry bandy fa mitandrema fa zao le tena manahirana am'le izy. Fa rehefa te hijery baolina any Egypte de misakara. Mahita tao mihitsy ry zalahy tao Facebook eto. Moïse hono zany nitondra ny olona avy ao Amborovie ho any Majunga. Moïse ao anaty baiboly io resaka. Lasa daholo. Ty moa le resaka lasa resabe tato ato hoe malagasy, malgasy, français, frantsay de hoe de nikorana an'le miteny hoe malagasy fa tsy malgasy. Ohatran'ny hoe babakota eny e. Io zany le sary fa tsy zany no miteny an'io sao de misy tesitesitra eo. Fa zay hono zany le izy hitako hoe tsy de tena débat mampandroso zany e fa zay fiainana foana ataovy am'lay hoa. Ty ndray moa zany le hoe tao tamin'ny 26 le hoe nisy olona maty de misy manao publicité de publication hoe de mifanotsy andriany amin'ny vavahadin'olona any Egypte any andre tsara zavatra mampalahelo any reny fa lazain'ny zalahy fomba mampiomehy kely izy eto. Zavatra mampalahelo any reny fa mila mpitandrina foana rehefa mivorivory ohatr'ireny e, mitandrema tsara. Ankoatran'izay tia le resaka Mosesy raha mbola teo zao Mosesy de mandeha tongotra tany Egypte. Mosesy namoaka ny zanak'Israely avy ao Egypte. Zany hoe tsika ndray zany zanak'Israely ho any Egypte. Il me manque hono alefa Barea. Enjana be ny aspirake zalahy tao Facebook. Ty zao hoe Vegeta plus Rakikio no manome amin'ny Pascal Razaka moa. Malatsaka koa ny olona ka. Fa tena mitovy fa zany hoe tsy hoe mampiome hoe ratsy tarehy ohatr'izany le izy fa mahita zany ry zalahy fa tia bantia enjana be ra-baolina tena ilain'ny ekipa malagasy io nitondra any anaty défense any le tena mahafoy be. Ny gasy mahay baolina hitako hoe tena mahay baolina ny gasy fa zao vao tena manana an'ilay chance hoe vory daholo ny condition rehetrarehetra, manana coach, manana supporter, manana inona koa nahazo vola. De zay vao vory ny condition rehetrarehetra lasa am'izay ny ekipa. Tsy maintsy tafita ny ekipa alefa Barea. Hita moa zany ao amin'ny Twitter tena hoe be da be mihitsy ny olona nanao inona moa zany, nanao impression satria tafiditra tao anatin'ny tendance atao France amin'ny Twitter ny hoe Madagasikara. Milay tena fantatry ny olona rehetra hoe aiza Madagasikara zany izy zany sy ny rehetrarehetra. Hitako hoe mahafinaritra be, misy tonga de taitra be hoe naresan'ny Nigeria Madagasikara ireo alefako rehetrarehetra eo de hitako hoe mahafinaritra e mba fantatra ny zao tontolo zao tsika ny sport ny tena ahafantaran'izao tontolo zao atsika zany am'izao de hitako hoe mivoatra be le izy de mety mahafinaritra e mba ho tafita ihany angamba ny gasy kely raha izao. De ty zao hoe ty vady kely ty hoe vady kely ohatran'ny mpanao film malaza any Afrika any angamba le ry ty hoe inona no nitranga mieritreritra ny Nigeriana hoe fa inona ary no nitranga tamin'ny ekipanay hoe resan'ny Madagasikara. De zay izy rehetrarehetra milay na voa tsara ny gasy na vita tamin'ny CAN, zany hoe ho anna première CAN ty tena tonga de mandeha be ary tena mety ary inoko fa ho lasa lavitra tsika amin'ny lahady indray ny fotoana contre amin'ny RDC ny malagasy République démocratique de Congo de tamin'ny zalahy farany hono de hoe 4-0 resitsika fa efa vonona be ry zalahy hoe ataotsika mahita reo ary za matoky any ry zalahy fa reo ny grand reo lasa tena eken'ny olona rehetrarehetra ary tafy io hoe za matoky fa lasitsika amin'ity kaniny ty. Ankoatran'izay moa zany formana vidéo vaovao ty zany hoe zay resaka zavatra malaza amin'ny Facebook ao na amin'ny réseaux sociaux de ho resahantsika eto daholo satria misy mampimehy be le izy de hitako hoe misy mampimehy be, misy manana inspiraka zany olona amin'ny Facebook ao hoe ary tsara raha resahany reny manantena tsika mba hicommente amelana de ao anaty commentaire hoe alefa Barea toany ny ekipatsika aza mirarahan'izay mpanakihana sy ny rehetrarehetra any fa ny ekipatsika jerena ary ny ekipatsika ho lasa lavitra fa tsy hoe hidorororo sy ny tariny fotsiny de zay. Ankoatran'izay raha misy mime tianao hipoitra amina formana vidéo ohatran'ity de
alefasao en pageko ao amin'ny description lien de alefasao en pageko hoe ty hoe mba alefasao am'le andaranao amin'ny YouTube de ho resahantsika eo. Zay tena mampime anao tsy maninona zay resahantsika rehetrarehetra eo zay mampime anao zay vaovao malaza am'zao sy ny rehetrarehetra de ho resahantsika daholo, mety daholo, mety daholo, mety daholo de zarao ny vidéo antsika mbola ho ampitsika ny format-na vidéo ohatr'ity fa zay aloha ny vita. Zany hoe karazana revue kely mijery mime, mijery zavatra malaza sy ohatr'izany. Na eto an-toerana io na andafy de aza adino misabone de zarao amin'ny rehetrarehetra. Tapitra ny vaovao antsika. Goodbye.